Ny vinany toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 17 Jolay amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 12 Jolay amin'ny 9 maraina. Ety am-piandohana dia hamafisina ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy 3 hatramin'ny 4 metatra amin'ny morontsiraka andrefana, atsimo andrefana ary atsimony Madagasikara. Iena miandalana kosa izay manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Tsara ihany koa ny manamarika sy mampiomana ny mpiandrika any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy satria manomboka amin'ny alatsinainy ariva na alina noany dia isy alin-drano vaventy indray amin'ny fahatriny izay mety manodidina eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 metatra. Ho avy eo moa ny fampitandremana mahakasika izay. Ho an'ny morontsiraka atsinanana ary Kapodambra hatrany Kapesta anorana malefaka somary miatoato. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Tratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe na herin-dranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2.4 metatra. Kapesta hatrany Manoro anorana malefaka mety ho betsaka indraindray. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ananika hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina avy ny onja 2.3 metatra ka hatramin'ny 2.3 metatra. Manoro hatrany Tôlanaro anorana mahalana. Ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Tratra 7 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Tôlanaro. Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray avy ny onja manodidina ny 2 metatra fa tratra 2.4 metatra kosa rehefa manakaiky ny Tôlanaro. Tôlanaro hatrany Cap Sainte-Marie andraona mitsitokotoko mety hololovana orana malefaka indraindray. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 17 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 3 metatra. Isy alin-drano antonony avy atsimo andrefana. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Ibalika ny masoandro ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho tafiakatra 70 ka hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Cap Sainte-Marie hatrany Toliara. Ahery ny ranomasina fa ena miandalana manomboka ny alatsinainy. Avy ny onja 3 ka hatramin'ny 3.4 metatra. Hidina manodidina amin'ny 2 metatra ny alatsinainy. Isy alin-drano antonony avy atsimo andrefana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Isy tandrifin-drahona iserana ny avaratry Morondava ny maraina fa isava ihany rehefa misandratrandro. Ho maina ny any akafa. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ahery indraindray manakaiky ny Cap Saint-Vincent. Avy ny onja 2.3 metatra ka hatramin'ny 2 metatra. Ho tafakatra 3 metatra manakaiky ny Cap Saint-Vincent. Isy alin-drano avy atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava. Ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ananika hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora eo anelanelan'ny Mahajanga sy Analalava. Ho tonona 5 mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Kapodambra holalovana orana tandrifin-drahona manodidina ny Nosy-be andraona mitsitokotoko any akafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra manakaiky ny Kapodambra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny akafa ka manodidina amin'ny 7 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. 5 mpanonja na anonjabe ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra sasany.